Jesosy rehefa tonga dety de manao zay nandray anazy ary zay hitany ataony ray no nataony. Zay ny teny tsy misahirana zavatra hafa izy fa anao zay andray anazy. Fa tsika kosa ao amintsika ny fanahy masina tsy manao fotsiny hoe ny andray antsika sika fa maro ny zavatra inisievatsika tsika no manomboka anazy. Zay le hoe manao mihoatra noho nataony Jesosy. Jesosy nanao fotsiny zay voasoratra ao amin'ny itinéraire hoe ty ataonao io fotsiny vitainy. Tsy nanao mihoatra izy ary tsy nanao latsaka. Le telo taona sasana nanany anaovan'ny ministera ny asany tety de namitany zay nandran'Andriamanitra anazy. De fiantonany amin'ny azo fijaliana moa zany fa monjena anasy ianao. Fa kosa isika afaka mivavaka atsika zay mahatonga zavatra mampanomboka zavatra. Raha ohatra hoe ilainao hisy fifahazam-panahy ao amin'ny fianakavianao, atombo iny, mivavahanao, tsangananao, Andriamanitra ilaiko mifoha ny fianakaviako. Ilaiko mifoha ny fianakaviako. Ilaiko zahay mianakavy ny fakahitany an-danitra. Nefa raha jereko le zandry kely ry ohatra ny tena mbola variana am'le fiainan-jolamboto le ry. Tena mampalahelo anahy fa tena ohatra mbola zao ny mahafinaritra ny tianabaviko ty, ny rainay moa zany am'zany mbola mamilava ihany rangana de fa olon-dehibe zao de mbola misotro toka foana. Tsy mba ho tonga saina mihitsy. Mamanay am'zany voaka ny trano amin'ny maraina de mitety an'le vehivavy sasany reo de samy miresa mitantara fiainan'olona tsy hita zavatra mahavoka tso. Za ihany mba mahita hiratra kely am'le hoe fivavahana. Fa tena ilaiko mifoha ny fianakaviako na inona ilaina. Izay ataonao mihoatra noho ny an' Jesosy zay. Anao mitsangana anao manorina an'izay mivavaka ianao mifady hanina anao miady aniny anao mihetsika Andriamanitra satria fantatra Andriamanitra fa sitrapony koa le zavatra angatanao. Anao tsy mangataka ny fianakavianao very fa mangataka ny fianakavianao voavonjy. Izay sitrapony Andriamanitra izy ny soratra masina de mba voavonjy ny olona rehetra. Zay ny ilahtsika mahalala ny tenin'Andriamanitra satria io no taridalana ho atsika foana. Alalantsika hoe ao ve zany sa tsy ao. Rehefa mivavaka anao de tanteraka iny. Jereo fa Jesosy tety ambony tany izy zay tonga nanatona anazy fa tsy nahazo fahasitranana. Jesosy tsy nisy hoe andraso fa tena ohatra mbola misy olona ohatra ny marary any satria izy tany Israely zany de lazaitsika hoe nisy olona marary any Egypte any fa andraso fa tamin'izy tety ambony tany de hoe alay vavaka an'le olona any Egypte aloha na vavaka an'olona any Madagascar na olona any France non. Zay tonga aminazy eo mitady fanasitranana na sitrana. Fa ny ananatsika mihoatra noho an'izay. De na mijoro tsika ao an-tranotsika mivavaka fanasitranana ho an'ny olona any amin'ny hopitaly. Miova ny environnement spirituel eny amin'ny hopitaly. Am'le anao mitsangana iny rava ny planany Satana sy ny fahavalo rehetra. Rehefa miankoka, rehefa mivavaka, rehefa mandohalika ny mpanompon'Andriamanitra anankiray mivavaka, miorooro ny fanjakany maisiny. Satria fantany fa misy zavatra rava koa androany. Ary le zalahy io izy tsy misangy io fa raha voatratrany ianao tonga de any amin'ny elo. Miaramila n'Andriamanitra ny atsika. Amitsika io misy commandeur, misy kapiteny ny sasany, misy commandant ny sasany. Amitsika samy mino io. Ary lazain'Andriamanitra moa zany fa azo satroboninahitra manokana arakaraka ny habe ny asa nataonao. Famporosiana moa zany fa tsy hoe zay ny tena hoe antony anaovanao an'le izy. Anao mitsangana iny miova ny environnement dans l'esprit. Ary ny devoly de fa ny microbe fotsiny angamba sisa mamely anao fa tsy ny Satana tsony. Maro ane ny olona tsy ny microbe ny tena mamely anazy. Fa le Satana miteraka fahakivinao an-tsainy. Kivy le olona de kivy de vomay mahazo tombo le aretina satria le vatana kiviko.
de kivy le olona vao maika kiviny devoly anao ty fa tsisy hevitra tsony anao maty anao aiza zany Jesosy zany tsisy hevitra tsy maintsy maty anao androany tsy maintsy maty anao teo de tsisy hery tsony iady am'le aretina fa le anao mijoro mandresy iny fatora anao daholo ny devoly te anabataba ny zanak'Andriamanitra tsy misy mihetsika tsony io tonga de mahita fifaliana le olo ambony fandrina mihinana ny fanafody izy tonga de miasa le fanafody zany zavatra tsy azotsika daholo zany hery ny vavaka daholo zany zay oditsika tsy hita zay tsy fatatsika moa zany ny akamaroany fa mivavaha areza mivavaka mijoro mpivavahana andraisako fotoana lavalava mihitsy ty vavaka ty satria misy zavatra mila ianaratsika betsaka amty vavaka ty araka le teneniko tany amboalohany de tsy izy daholo zao ary maro ny zavatra mbola tsy fantatro tena maro ny zavatra mistery ahoana moa zany tsy aha mistery ny hoe fanahy masina vavaka amin'Andriamanitra ray Jesosy vavaka iny tsy mistery ve zany fa zay fantatsika zay ambarany atsika kosa de fampizaratsika zay ambarany atsika de fampizaratsika aza matahotra anao mivavaka satria tianao Andriamanitra ray fa niresaka moa atsika teo aloha ahoana zany hoe vavaka sy sitrapon'Andriamanitra ahoana no ahafahany anankiroa miarady ahoana ny ahafahantsika mivavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra fa araka zay de mivavaha areza mivavaka tsy tapitra tamin'ny andron'ny apôstôly akory ny fanasitranana tsy tapitra tamin'ny misy fanahy mandainga miditra ao amin'ny fiangonana ankehitriny laza hoe fa tapitra ny andron'ny fahagagana lainga be zany eritreretry fo Jesosy ve no hiteny an'izany sany devoly Jesosy ny teny Jesosy de fa nomena anazy ny fahefana rehetra eny fahafatesana rehefa resiny nanome antsika ny fanahy masina ary fanahy masina nomeny teo amin'ny Pentekoty tsy nody an-danitra fa nipetraka amintsika kristiana fa ny devoly ny te laza amintsika hoe nareo malemy nareo tsisy malemy nareo avy amin'ny devoly zany feo zany fidirana an'Andriamanitra fijoroana vavolombelona fampahirezana atsika mijoroko eto tantarako an-tantara anankiray ty moa zany tantara farany hoe vovetivety zay mahatonga anazy tantarako eto fa maro ny zavatra anehoan'Andriamanitra ny heriny amin'ny fiainatsika tamin'ny herinandro lasa tsika zao moa zany volana septambra 2011 tamin'ny herinandro lasa nisy rangahy anankiray any États-Unis marary miasa amin'ny laboratoire izy de nisy accident ao amin'ny laboratoire de tratran'le virus izy satria izy miasa amin'ny laboratoire hôpital zany de azona virus izy hitanao amizay fa tena virus direct mihitsy nazo anazy tsy fantatro moa le karazana aretina fa aretina tsy pahazo le izy de herinandro izy de tao anaty herinandro izy dans le coma de teo ambony de tamin'ny faraparan'le herinandro na coma anazy izy de le hitanareo le ohatra ny tik tsy fantatro moa zany inona ny lazana anazy le maneho ny fahasalamany reny de efa famsala amizao fotsiny izy mbola tsy mitohy tanteraka fa tsy mihetsiketsiky fa kelikely fotsiny fietsehana de fa nilaza le dokotera am'le madama an'le rangahy hoe miankina aminao fotsiny izy raha ohatra ka fa rehefa tianao moa zany de fa tsoatsika le machine de maty izy raha ohatra mbola tianao atao veloma elaela de atao veloma eo fa maty any États-Unis le rangahy fa maty fa tsisy hevitra de misy raha vavin'le madama ny rangahy io aty Chine de le mademoiselle nantsoiny dadany any Cameroun le tena fianaka camerounaise zany zareo fa le rangahy marary io moa zany amerikana de nampandre amizay
le rainy mademoiselle aty io zany miantso anazy amin'ny telefona hoe mivavaha nareo izy ho an'ny fanahany le zaodanao fa maty fa tsisy hevitra. De naino an'iny le mademoiselle de nitomany. De zahay moa zany eo anatina communauté anankiray, building anankiray, de henoko hoe henonay hoe misy an'izao. De niantso fotoam-bavaka moa zany zata amin'ny tranoko ato. De mivavaka zahay. Fiteneniko eto hoe ahoana ny antsiprin'le vavaka. Fa rehefa zahay nivavaka fotsiny zany de ny fanambarana azoko de hoe tsy tokony ho maty io rangahy io. Fantatro zany fa herimaizina sisa mitazona io rangahy io. De nijoro zahay nivavaka nandresy. Na ny maty afaka atsangana amin'ny anaran'i Jesosy raha zay ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa nahazo toky eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra de natsangana amin'ny anaran'i Jesosy izy. Tsy voatery misy tanana mipetaka io. Isan'le rangahy Romana anankiray nivavaka amin'ny Jesosy, teneny fotsiny niteny amin'ny Jesosy, nangataka amin'ny Jesosy, teneny fotsiny izy le teny de tonga de sitrana le mpanomiko. Zany hoe tsy ny herin'Andriamanitra tsy voafehy fahalaviran-toerana. De niteny zahay fanasitranana ho anazy ny anaran'i Jesosy. Ny andro manaraka tsy naharezana vaovao avy any Etazonia. De ny andro faharoa telefona ry zareo hoe mihiratra le rangahy. Fifaliana moa nenay ato de manoho vavaka zahay mba hitohizany hery le rangahy. Tamin'ny afako maly niteny maly alakamisy. Niteny le mademoiselle hoe nahazo antso azy izy tamin'ny maraina fa le rangahy afaka herinandro anankiray mody avy any amin'ny hopitaly. Le rangahy zay efa maty, le rangahy na de zahay efa nivavaka fanasitrana na de fanatoky zahay hoe sitrana izy, de mbola tsy mieritreritra zahay hoe tafaverina anatin'ny ray herinandro ny fahasalaman'le rangahy. Tsy mieritreritra zahay hoe tafaverina anatin'ny ray herinandro. Zany ny herin'ny vavaka. Raha tsy mivavaka anao, raha tsy mivavaka moa zany zahay, za matoky fa maty le rangahy. Fa noho zay nivavaka de sangana ndray le rangahy. Fa salama izy fa fiverenany heriny fotsiny zao andrasana de meny zareo ray herinandro idina. Tazo fotsiny ary mitazona anao 2 herinandro eny amin'ny hopitaly. Nefa zany aretina tena fa faty zany, fa fahafatesana zany rehefa vavaka de sitrany.